Tsy toko fitaka na fampanantenana poakaty hoy ny kandidata Ina Razafinjoelina no resahana lava izao amin'ny vahoaka fa asa tena mahasoa azy. Raha nidiny fotony teny amin'ny faritra Andrano Manalina iny izy ny farany herinandro teo ka nijery akaiky ny fivoaran'ny asa fanadiovana sy fisokirana ireo lakan-drano izay noraisiny an-tanana amin'ny alalan'ny fampiasana ireo mponina eny an-toerana ihany. Ny voalohany aloha mahatonga an'ilay olana ohatr'izao dia resaka fomba fijery politika satria izao tsy maintsy mahalala amin'ny priorité. Izay ny antsoina hoe mpanao politika. Inona tena priorité eto Antananarivo? Ny zavatra ohatr'izao zay miteraka aretina ho an'ny tanora, ho an'ny ankizy, ho an'ny mponina. Sa ny rendrarendra, haingohaingo, zavatra tsisy miala tsiny fa tsisy ilavana azy ny atao sasany. Ao anatin'ny fotoam-pahavaratra raha teo isika ary raha mahita ny fahoriam-bahoaka noho ny fahatsetsenana samihafa indrindra eny amin'ny faritra Ivo. Tena mijaly. Zaza efatra zao neny mandroso valana ao hoany ianao dia jery anay hoe tsy maintsy mivoaka an'io zay na vidy paraky. Telo maraina zay maka ny alarenao kely mivarotra. Tsy maintsy manitsaka an'io vao maraina tonga dia bandena. Reo zay tsy maintsy mivoaka amin'io rano tena mijaly zay tena mahavinjeo. Ny zavatra tahaka izao dia tsy tokony mena orinasa hafa izay faly maka tombony be fa azo atao tsara ny miara-miasa amin'ny vahoaka an'Antananarivo izay sady tompony no miasa ho hatrany ity kandida ity. Fa zao natombokontsika izy zao ampisehoana ny olona hoe azo atao no miasa miaraka amin'ny vahoaka an'Antananarivo izay sady tompony no mahazo asa. Miantso ireo kandida rehetra hita Ina Razafinjoelina mba hakarina kely ny lenta fa tsy famitahana vahoaka. Zavatra maritra no ndeha apetraka ary tena mila hifarombonana izany ka na lany na tsy lany dia mametraka asa soa ho an'ny tanàna sy ny vahoaka. Izay ilay tena tsy maintsy zavatra maharitra dia miantso an'ireo kandida rehetra hoe rehefa tena hanao tsara dia andao atao tsara ilay propagandy fa aza mamitaka olona tsony. Fa manjary ny famitaka tsika andao akarina kely ilay niveau raha mazoto anareo. Tiany asa vady-drano ty tsy vita raha tsy fanampiana. Dia rehefa mba hanao nareo dia mba harao ilay izy hoe andao zavatra maharitra anao petraka ety. Na olany na tsy olany dia mba nahavita soa maharitra ho an'ilay tanàna. Manomboka mihiratra ny mason'ny mponina eny amin'ny faritra Ivo raha ny fahitana azy. Ireo naneho hevitra moa dia betsaka no nilaza hoe maromaro ihany izay fampanantenana sy fifidianana ny vahoaka izay amin'ny zavatra tsy maharitra ka ampy izay fa mila zavatra maharitra sy tena mahasoa ny vahoaka hoy izy ireo.